Ny fiangonana Kristam-basia Madagasikara dia faly miarahaba anao indray amin'ity andro ny talata 7 volana May ity, ary faly manolotra ny fiadanan'ny tompo ho an'ny tsirairay avy. Andreny rapsodiny fahamarinana izay nosoratany lehilahin'Andriamanitra indray isika androany, izay nampitondraina ny lohateny hoe maty izy hanome antsika fiainana vaovao. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 9:5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fantatsika fa ny toetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimba ny tenany ota mba tsy hanompoantsika ny ota intsony. Ny tompo Jesosy dia tsy tonga hanome antsika fomba fivavahana, tonga izy hanome antsika ny fiainan'Andriamanitra, nafony ny zavatra rehetra, eny fa nahadia ny ainy aza mba ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Rehefa takatra marina ny habeny sorona nataony dia anova ny fomba fijerinao ny fiainana izany. Hiaina ampandresena isan'andro ianao satria fantatrao fa ny fahafatesany, ny fandevenana azy ary ny fitsanganany tamin'ny maty dia nanome antsika fiainana mandrakizay, afaka tamin'ny ota, ny aretina, ny fahantrana, ny fahafatesana. Ny sorona fisoloana nataon'i Jesosy Kristy dia tsy tandindona fa tena zava-misy, ary toy izany koa ny fahafahana nomeny antsika. Ny fitsanganany tamin'ny maty no niantoka ny fandresentsika, ny fahafatesana sy ny endrik'ireo fampahoriana rehetra, hoy ny Baiboly. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Hitantsika izany ao amin'ny Romanina 9:5. Ary ianao tsy manan-kery aminao koa ny fahafatesana satria ao aminy ianao. Aleloia. Tamin'ny alalan'ny fahafatesany, ny fandevenana azy ary ny fitsanganany tamin'ny maty dia nomeny Jesosy ianao ny natiorany. Ankehitriny ianao dia velona ao amin'Andriamanitra. Tsy voavela eloka fotsiny ianao fa voaforona indray, natao fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Izany no nahatonga anao afaka ilaza ny mpahasahiana hoe tsy mba harary izany intsony aho amin'ny fiainako, tsy misy tsy manambola izany intsony, tsy fanikempinoana pokaty ireo fa tena zava-misy amin'ny fiainana izay noraisitsika tao amin'ny Kristy. Koa manjaka amin'ny fiainana amin'ny alalan'i Kristy araka ny voalazan'ny Baiboly hoe fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakany fahafatesana no nataony anankiray, maika izay nahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezany fahamarinana no hanjaka amin'ny fiainana no nataony anankiray dia Jesosy Kristy. Hitantsika izany ao amin'ny Romanina 5:17. Atsahary ny fiezahana anao izany, efa vitanao ao amin'ny Kristy izany. Ny natiora taloha dia efa maty, ary ilay ianao vaovao no velona miaraka amin'ny fiainan'Andriamanitra. Aleloia. Hoy ny apôstôly Paoly, ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty any amin'ny ota fa velona ao an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Hitantsika izany ao amin'ny Romanina 5:1. Miaina amin'izay fahatongavan-tsaina izany, tsy mpanoty ianao ny fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Tsy ianao ilay iresy miezaka mitady fandresena, mpandresy ianao manjaka amin'ny fiainana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Aleloia. Andaontsika hiaraka anao zao vavaka zao. Ray malalo, misaotra anao noho ny asa vitan'i Kristy izay nanao ahy ho marina sy mpandresy ary velona ao aminao, afaka tamin'ny ota, ny aretina, ny fahantrana ary ny fampahoriana rehetra ataon'ny fahavalo ahy. Miaina ao amin'ny fahafenoan'ny fiainan'i Kristy aho, maneno voninahitra ao na aiza na aiza amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.